Alléluia. Mbola voninahitra ho an'Andriamanitra no afahako mijoro vavolombelona eto noho izany raha vavy sy anadahy mijoro eto na dia ny ferana aza hoe fohifohy ihany nefa mamela ianao satria tena betsaka tokoa ny zavatra nataon'Andriamanitra tamiko voalohany indrindra momba ny fahasalamako no ijoroako vavolombelona eto tenako izany teo dia narary izay nahita anazy zany dia miteny manino ny soeran'iny lasa kely ohatran'ity dia za moa ny teny tsy salama ho azahako dia narary ny tenako tena narary mafy tokoa ary efa teo ambavahoana fahafatesana efa neritreritra zany fianakaviana avy amin'ny vadiko hoe alao ianao alefa ny Inde ozy izy any misy manasitrana an'io aretinao io tena moa mivavaka dia tsy sanatria hoe contre andry zareo andrasa aloha hivavaka ho dia mivavaka ny tena mivavaka za moa nanana etaeta zany hoe anao asan'Andriamanitra any amin'ny toerana tena hoe tsy tonga ny tomobile nefa ny haiko tena hitako mihitsy raha vao mandeha tongotra kely ahako na misy zavatra effort ataoko dia fanina ahako kanefa rehefa malala dia zao na dia zany aza ny etahako dia vao may betsaka le asan'Andriamanitra dia mandeha ihany ny teny ary mahagaga dia zao olona marary foana ny manantona seran'iny za marary ivavao dia isorana ny tompo fa miara mivavaka tokoa zay dia sitrana izy dia miteny izy hoe le aretiko ohatran'izao iny dia sitrana dia mba manontany tena hoe Jesosy ary ny olona sitrana ary dia ahoana ny tenako ny sitrana dikan'izany dia zao manolo tena bebe kokoa miasa ho an'Andriamanitra tao anatin'ny aretina mafy tokoa ahako satria ny zavatra nahazo ary ny zavatra mahagaga rehefa malala dia zao ty tenako ty hitanareo zao dia tsy mba zavatra mora foana ny lalovako fa tena zavatra sarotra teo ampendohana dia ny zanako ny voan'izany hoe cancer de sang noho izao vavaka izao no nahasitrana azy dia navoa koa dia zao tonga tany amin'ny toerana nisy anay Anosy Belleville narary mafy za moa tsy mba pararirary zany dia neretako tao foana le izy mivavaka dia ataoko vitavita mora eny dia farany miakatra ozy izy frère ndana mba miakatra ozy mba mijery inona marina mahazo anao fa tsy pahazo anao zao tondra tomobile dia indraindray safotra eny ambony eny dia maka sisiny eo miondrika mivavaka dia vao mahazo aina dia lasa dia farany ihany miakatra dia tonga dia ozy izy ny dokotera hoe zao dia zao ianao dia didina atao opération dans l'immédiat satria tena mafy be ny tahanao fa inona ho any nahazo ianao rery venona ka ty ozy izy tokony olona tena akaiky anao ny ilazana azy dia mivavaka dia lazao azy lazainao fa mazaka an'izay azonao lazaina dia lazainy moa zao ozy madama mahazo anao satria za fa forcé anao tsy azo lazainy ty misy voan'ny cancer ianao ozy izy dia teo voan'ny cancer ahoana zany ozy izy ary ny tena ao anatinao tena le faran'izay masika indrindra dia nijereny avery ho safotra hitsipaka eo angamba dia misaotra an'Andriamanitra aho zany ka zany ny ao anatiko inona ny tsy lazanao an'izany fa zay ny ao dia inona ny ataonao hivavaka aho zay ve fotsiny nataonao hivavaka aho fa hain'Andriamanitra tao ny zavatra rehetra dia nyteny izy ianao nge tokony hodidina alao ody aloha fa rehefa tapa-kevitra miverina aminao dia rehefa mivavaka ahako dia nanao hoe Jesosy fantatro fa ty ianao araka ny tenin'ny frère teo ary zay vavaka netiko teo anatrehanao na famonjena na fitahiana na fanasitrana na azoko noho izany dia zao le diakapoka iny tsivy amin'ny telopolo mbola tsy lefy io fa mbola misy anjarany soeran'iny ao anatin'io rehefa nitolona ny vavaka ny fadianina satria tsika zanak'Andriamanitra dia mahalala tsara fa ny fifadikanina fangataham-bavaka tena azo antoka indrindra ary tena mamaly indrindra rehefa ny fadianina dia zao nahazoazo aina ary nandritry ny heritaona nanao an'izany hoe cobalt radiothérapie nanao chimiothérapie dia ny olona rehetrarehetra zay mahita rehefa tonga eo amin'ilay fotoana anaovana n'izany fitsabony zany dia mijery izy aiza le mararinao za mararo fa ianao ngamy mararo izy ka ianao ary tolozanao mitoroteny etsindray eno fa natrany amin'ny hôpitaly ary dia zao miara marary amiko dia toriko teny dia gaga le olo fiza marary aiza le mararo entinao satria ireo marary ireo misy mpitondra za rery ny mandeha ary mbola mitoroteny ndraindray rehefa anjarako dia izy le ndana aloha fa rehefa aveo indray anjaranao dia gaga le olona fiza mararinao za mararo satria ny tenin'Andriamanitra manao hoe ataoko miavaka amin'ny manompo sy ny tsy manompo
dia efa niteny mihitsy hoe Jesosy fantatro aretin'io fa aretina tsy sitrapanafody fa ny zavatra tsy hain'olombelona atao hain'Andriamanitra atao. Dia niezaka ary nanararoatra hoe Jesosy raha mbola misokatra ny vavako raha mbola miratra ny masoko raha mbola mandeha io tongotro io dia hitorony aminao satria fantatrao mety amiko ary zay sitraka ao atao dia ataovy amiko satria na dia Jesosy teo amin'ny azo fijaliana rehefa nofantsihana nanary fanaitainana ary dia mba nangataka hoe mba hisory amiko izao kanefa ka ny sitrapony any atao afa-tsinena dia netiko tamin'ny bavaka hoe Jesosy fangatahana ny sy trano satria mbola te hitoro ny teninao kanefa ianao mahalala an'izay mahasoa heritaona hoy ihany nakarary ary nisy fotoana izay mivady dia tena nitokana ny vavaka andro manalina nisy fotoana tao anatin'ny ray volana vao mipaika any amin'ny 12 alina dia mifo hatramin'ny enina maraina tsy akana sitraka amin'ny olombelona zany fa an'Andriamanitra izy mahita ary dia tena nitolona tamin'ny bavaka tokoa ako isorako ny tompo fa tamin'ny volana février ako nanao contrôle dozon'ny dokotera hoe sitrany ianao izy ianao nga fa tany an-dafy izy tsy tany an-dafy eo fa zao le Jesosy niasa tany an-dafy dia miasa eto Madagasikara ihany koa noho izany raha vavy sy anada mampahery anao na inona olana menjady amin'ny fiainanao dia zao ny vavaka ihany ny vahaolana araka ny teny nataoko taminao hoe mahagaga ana fa ny olana atrehako dia zao tsy mba olana maivamaivana na aretina maivamaivana fa zao aretina mafy zavatra sarotra ary ny eo ambadika izay dia tsampako fa zao ny voninahitr'Andriamanitra lehibe indrindra noho izany dia zao rehefa mivavaka ianao dia aza mangataka ka manao hoe Jesosy le olana ho an'ny kaporaly reny atao anahy fa ny anazy ny jeneraly dia zao valosoa lehibe no azonao ary ny voninahitra mamirapiratra eo aminao noho izany raha vavy sy anada mety misy marary eto mety sotro ny aretiko ny mahazo anao tsaroa fa zao Andriamanitra io dia tsy mba mandainga fa zao na tsy maintsy ampandalovon'Andriamanitra amin'izany zavatsarotra zany ary ianao dia zao anehoana ny voninahitr'Andriamanitra tahaka amin'ny manao hoe tsy fahafatesana ny antony zao fa anehoana ny voninahitr'Andriamanitra fa roa manarakarak'izay araka ny teniko teo dia zao mandeha amin'izany toerana atao hoe Bealalana ary Ambatosy izany zay tena lalana ratsy tany ny toriko teny ary zany eritreritra tamin'ny frera satria izay telo mianakarerana niaraka tamin'izay frera dia ny zanako mbola kely le vavy kely 7 taona iny manosika tomobile nefa za marary dia ratsy be dia manosika tomobile dia nieritreritra hoe ngamba tonga ny trano tsy tafatsangana dia raina nefa ny tompo fa ny apitsony iny mbola navita ny toriteny eny akalamanjahany eny dia gaga ny olona nefa tenako tena hitako hoe marary ny olona rehetra zay niaraka taminay manosika tao malemilemy tsisy tafatsangana fa ny tenako dia zao nahazo hery tokoa satria nahoana tenin'Andriamanitra nge notoriko tsy mandeha hanao propaganda na anomederany devoly fa Jesosy nomeko voninahitra noho izany Andriamanitra ny teny hoe zay manome voninahitra dia homeko voninahitra ihany koa ary zany asa taona izany olona misy tromba olona nidirany devoly olona tena faran'izay masika nitoriana ny tenin'Andriamanitra dia raina nefa ny tompo fa raha nisy fotoana natokanay hoe ifadikanina rehefa mifadianina dia nitaonany olona satria tsisy fiangonana ao amin'izany toeran'izany dia tao atokantranoko no nataoko dia nisy karana roa vavy avany Moroni dia nitaona azy mihitsy andao hivavaka ao aminay fa zao misy fifadikanina ao fa manasitrana ny aretinareo Jesosy tena misy devoly tena mahatsiravina be zany raha matoa zany kanefa dia rehefa nivavaka izay tena hita mihitsy izy hoe nivavaka ary dia mipatrapatraka ny ranomasony izy mirahavavy ary dia niteny izy hoe omeo baiboly zay asio misy boky mena ianao dia sy raha te hoe inona mivavaka tokony ataonay fa tena te hivavaka izay dia raina ny tompo ry ava malala fa zao mamaly vavaka io Andriamanitra io karana pura amin'ny rahavavy zany samy amin'ny Moroni samy amin'ny tsy mifankalaly reo fa rehefa nitoriana ny tenin'Andriamanitra napidirina teo tokantrano velarina ntsivo vehivavy mipetraka amin'ny tany ry frera mipetraka ambony rehefa nivavaka dia tena tamin'ny ranomaso dia ozy amatsy anazy aza ny aretinareo aloha nentina mibavaka fa zao mibebanareo mangataha amin'ny tompo satria ny teny manao hoe
manaraka ny zavatra rehetra rehefa aveo aza ny aretinao any mavesatra aminao fa zao atoloro an' Jesosy ny fonao nazavaina taminy zany de zao me filazantsara ny teny frantsay zay ozy izy ovakina marina momba an'izany ary de niraisina ny adresiny hoe rehefa mody izy de alefa ny aminy zay zavatra ilainy raha vavy sy anada na de ny olona tsy kristianina aza de zao nanaiky an'io Jesosy io fandriamanitra mahery io maika fa za sy anao kristianina teraka taty ekibondrentsika kristianina firotonany na enonao ny tenin'Andriamanitra nefa zao ianao mbola tsy voavonjy fa miandry an'izy ianao raha vavy sy anada misy fetra ny famindrapon'Andriamanitra firotonany na enonao fa zao manafaka anao Jesosy mamonjy anao Jesosy mitondra fitahiny Jesosy mbola tsy nanolotra ny fiainanao an'Andriamanitra ianao mivavaha ianao misy fetra ny famindrapon'Andriamanitra na izany lasaiko izany na de karana ny lavitrany ny 50 isanjato ny torina teny de karana nefa de manolotra ny fono an' Jesosy ary mba ahoana ianao raha vavy mba ahoana ianao raha nada mba ahoana nareo rakizy ry tanora namako mivavaha ianao efa akaiky Jesosy noho izany azavarina eto amin'izao tontolo zao ianao fa zao akaiky Jesosy na ny olona ny velana any ary mba mitady hoe aiza misy famonjeny izasy ianao no nataon'i Jesosy ho fahazavana noho izany de mahereza ianao mahereza raha vavy mbola mamonjy ianao Jesosy tsy miova amin'ny herin'izy manan-kery ny anovanao ho afaka minihotanao mamonjy izy makaky izy mbola miasa Jesosy manangana fiainana mitondra hoany an-danitra mbola mamonjy ianao Jesosy afaka menzeka ny devoly satria tena andriamanitra izy ilay